fifaliana ny fo afaka miaona finaritra aminao indray a noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatin'ilay lohahevi-dehibe hoe ny baiboly, ny fitantanana, ny famonjena isika ary miditra amin'ny fizarana faharoa anio. Mbola vonina hiara-mianatra amintsika ny pasteur Andriampalatiana Fanera izay tondra ny famelabelarana eto dia raintsika ho tombontsoa fifaliana ny mandray azy ato anatin'ny fandarana. Miarabanao pasteur tonga soa. Miarabanao namanadinao ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa amin'ny alalan'izao fandarana fandiniana ten'Andriamanitra izao. Misy famantorana zany a reto teny anankitelo izay ampiasaintsika reto dia ny baiboly, ny fitantanana ary ny famonjena. Ary dia hidirantsika amin'ny atsipiriany zany androany fizarana faharoa ny zanavao hevitra androany tompoko. Ya, raha somary iverenantsika kely namanadinao ny fizarana voalohany izay nanomboantsika an'ity lohahevitra ity dia ny hevitra izay tena nampitaina dia ny hoe Andriamanitra no tompony zavatra rehetra satria izy no namorona zavatra rehetra. Asan'ny tanany izao rehetra rehetra izao dia izy no tompony. Anisan'izany ny izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy dia Andriamanitra no tompony izany rehetra izany. Ka raha Andriamanitra no tompony zavatra rehetra dia io zany mipetraka le voalazanao le teny faharoa dia le hoe fitantanana dia napetraka Andriamanitra tamin'ny olombelona zany ny fitantanana ny zavatra rehetra zay noforoan'Andriamanitra. Dikan'izay ny olombelona tsy tompony zay ny olombelona dia tsy tompony fa mpitantana. Kanefa zavatra miseho namanadinao ankehitriny dia mihevitena ho tompony ny olombelona na le zavatra rehetra io ny tany sy izay rehetra eo aminy na ireo zavatra eto ambony tany zany mihevitra ny tenany fa ho tompony reny ny olombelona ary indrindra ihany ny tenany zay voalaza mazava tsara novahikitsika zay tamin'ny fizarana voalohany hoe tsy tompony tenanareo ianareo hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Kanefa zava-misy dia mihevitra ny tenany ho tompony ny olombelona amin'ny fampiasana ny zavatra rehetra ary indrindra ihany koa fampiasana ny tenany araka ny sitrapony ny olombelona zany io. Dia izay zany mila napetraka aloha voalohany indrindra mahakasika n'ity lohahevitra ity hoe ny baiboly, ny fitantanana ary ny famonjena. Dia miditsika zany amin'ilay fizarana faharoa dia omentsika lohateny manao hoe tontolo rava. Satria lay fananana na le zavatra zay noforoan'Andriamanitra, le zavatra izay noforoan'Andriamanitra tany voalohany, manaona zany le izy ankehitriny? Ravana izy, potika, simbane le tontolo le hoe izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Rava sy potika nely izy amin'izao fotoana izao zay zany ty fizarana faharoa ty hoe tontolo manao ahoana kay zany no tantanantsika ankehitriny na tontolo manao ahoana no iainantsika ankehitriny. Mila fantatra zay zany hoe toe-javatra misy ankehitriny na situation actuelle zay izy dia tontolo ravana izy zany zao no atrehany tontolo potika no tantanana. Tsy ohatran'ilay tany am-piandohana? Tsy mitovy an'ilay tany am-piandohana intsony. Dia ndao tsika hiverina raha arak'izay teninao zay mihitsy hoe hiverenantsika ny tany am-piandohana. Genesis toko voalohany andiny faraika amby telopolo. Genesis toko voalohany ka andiny faraika amby telopolo. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Voalaza io zany zao mamarana ny famoronana. Dia nitsahatra Andriamanitra taorianany io sady zay fa voalazan'io hoe hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony indro tsara indrindra izany. Efa voaforona koa ny olombelona tamin'io andro fahaenina io efa vita tsara indrindra le tontolo zany le Salamo 4:20 hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Dia voalaza eto fa manaona le tontolo tsara indrindra ny tany lanitra miaraka amin'ny olona izay noforoan'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra napetrak'Andriamanitra
ty le miresaka fitantanana am'izay ty namana dinao genesisy toko voalohany io ihany de ny andiny fa 4 Genesisy toko voalohany ka ny andininy fa 4. Ary Andriamanitra nanao hoe andesika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra de niteny izy Andriamanitra io de hoe aoka izy anino izy izy anjaka amin'ny hazan-drano amin'ilay zavatra noforon'Andriamanitra ny tiany holazaina de tsy inona fa ny tany sy ny lanitra. Aoka izy anjaka amin'ireo zavatra reo. Inona zavatra niseho tamin'i Jesosy amin'ny Matteo 7 le novakiantsika namana dinao de lay tenin'ny Satana tamin'i Jesosy manao hoe omeko anao zay rehetra zao nasion Satana an Jesosy izao rehetra sy ny vonaino izy de niteny izy hoe efa nataonao anao izy efa natolotrao izy zay efa natolotrao izy ireo rehetra reo ka omeko am'izay tiako omena azy sady zay eto zany tena mandiso an'izay teny Satana izay tsy nomenan'ny Satana izao rehetra zao ary tsy natao anjaka am'izao rehetra zao Satana fa ny voalazan'ny Baiboly iza no nomen'Andriamanitra am'izao tontolo zao mba anjaka am'izao tontolo zao ny olombelona aza tiantsika zany ry havana malana ny olombelona no nomen'Andriamanitra mba hanjaka eto am'izao tontolo zao sady zay fa ny famadika zany le zavatra niseho inona ny zavatra niseho amin'ny Genesisy toko 7 ny andininy fa 17. Genesisy toko 7 ka ny andininy fa 17. Izao ny voalaza ary hoy koa izy tamin'ny Adama satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka ninananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany de voaozina ny tany noho izay nataonao fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Io nampifamadika le teny zavatra lay olombelona zay natao anjaka am'izao rehetra izao de nivadika eto de ozizy ny ten'Andriamanitra satria ninananao sady zay ninananao ny azo zay nandrarako anao hoe aza hinanana dia manoana ny tany ozy izy voaozina ny tany no zay nataonao ravana malala. Io zany no nampifamadika an'ilay toe-javatra de lasa Satana indray zany zao no miambo ho tompony mifehy zavatra rehetra sady zay Satana no miambo ho manjaka ny zavatra rehetra ka masamy laza mihitsy izy tamin'i Jesosy hoe efa natolotrany io hoe aika raha ny tena marina tsy natolotra azy le izy fa ny olona no nomen'Andriamanitra an'lay zao tontolo zao mba hanjaka am'izao tontolo zao fa inona nataony olona nisafidy any Satana izy zay nisafidy ary nanaiky any Satana ny olona raha ampifandraitsika kely amin'izy de hoe nomen'Andriamanitra ny olombelona izao rehetra zao ka mba anjakan'ny olombelona zao rehetra zao fa avy eo nomen'ny olombelona an'iza indray nomeny olombelona ny Satana indray lay fahefana sady zay de lasa zay zany zavatra misy ankehitriny de hitantsika voalaza hoe voozina ny tany ozy izy voozina ny tany ao amin'ny Genesisy toko 9:1-10 de ndao vakitsika ne inona ny zavatra miseho vokatra zay Genesisy toko 9:1-10 zao ny vakany teny ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady henidoza zay le lohatenitsika fizarana faharoa tontolo rava simba ny tany ary henidoza ry havana malala zay zany zao ny toe-zavatra misy ankehitriny zay situation ankehitriny no zany simba tontolo simba zany zao no atrehatsika tontolo rava no tantanatsika ankehitriny de eo zany mipetraka ny ty toe-tsaina ty namanadinao tena mila fatala tsara de izao misy zany toe-tsaina ohatran'izao ny am'le resaka hoe fitantanana sy le hoe famonjena hoe zavatra efa rava zavatra efa ho rava ty ka inona tsony moa zany
mba atao amin'ity zavatra ty sady zay toe-tsainy zay a tontolo efa potika io inona tsony tsisy fanantenana io tontolo io fa tontolo efa potika ka inona moa mbola ezahana ny aninona moa ny hitantana azy na hoe inona indray mbola ezahana hanatsarana an'le tontolo satria efa voalaza baiboly hoe simba ny tany ary endozy sady zay ary satana nefa miambo ho tompony zavatra rehetra sy manjaka amin'ny zavatra rehetra ka inona ny mbola ezahana hanatsara an'ity tontolo ity na hoe mba hiezaka ny hitandrina an'lay tontolo mila dinena tsara zay toe-tsaina zay ary hitana manadino fa zay toe-tsaina zay matetika no betsaka manana zay ohatra hoe mandalo toerana anankiray misy ala dia tena tsy ahoana re zany tena tsy taitra mihitsy na ohatran'izany tsy tonga saina mihitsy de manimba an'le ala fitrandrahana njambany rehetrarehetra ao potehany tony tapahany tony ala to fa zavatra efa ravany eo izy ny baiboly efa potika ny tany sy zay rehetra ao aminy sisisy mila mitandrina tsara ny kiona am'izay ohatra koa zany namanadino fiainana andavanandro mihitsy fiainana andavanandro de hita inkio zay toe-tsaina zay ohatra ny resaka fikajiana ny tontolo iainana eo amin'ny resaka loto ohatra de hoe mandeha nao eny an-dalana dia tsy mampanina ny olona tsony manary fako ka efa potika ny tany loto efa fiainy paritaka simba ny zavatra rehetra ka de tsy solana mihitsy fa de aparitaka ho ena eny koa ny loto sady zay mandoto an'le tontolo iainana ianao mila mitandrina tsara ny am'izay toe-tsaina zay satria zao de tolonomia 7 andeha 7 vaketsika tolonomia 3 ny andininy 7 miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao inona ny torohevitr'Andriamanitra eto mifidiana ny fiainana zay azony tsara zany zao le izy Andriamanitra aza tena mametraka mihitsy hoe mifidiana ny fiainana mifidiana ny tsara isany le voalaza hoe aritan'Andriamanitra zavatra rehetra nataony tsara indrindra ka na dia potika aza le tontolo zay namboariny de mbola miteny izy eto mifidiana ny fiainana mifidiana ianao ny tsara manaova ny tsara efa eo anoloan'ny olona ny tsara sy ny ratsy ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahiana sy ny ozony eo anoloan'ny olona de anjaran'ny olona no maninona safidy zay ne zavatra atreatsika isan'andro ry havana malala misafidy mila misafidy sika isan'andro na ianao isafidy ny fiainana ny tsara na ianao isafidy ny fahafatesana na ny ozony na de mitena aza ny baiboly hoe voozona ny tany nono nataon'ny olona azadino zay nono nataon'ny olona dia voozona ny tany aika zany noho amin'ny zavatra zay ataonao no mahatonga ozona ho an'le tontolo zay koa le izy namana tinao azadino amin'ny alalany zavatra ataon'ny olona no mahatonga ozona ho an'lay tontolo zay misy akehitriny zay efa simba raha teo zay efa simba raha teo anko araka le ohatra le niraitsika teo hoe fandotona ny tontolo iainana sisy ohatrohatran'izany dia aika safidy le izy ohatra mandeha zany eny an-dalana ianao any anaty fiara mihinana zavatra ianao manana safidy ianao na hoarinao any ivelany iny de mandoto ny tontolo iainana na apriminao iny de andrasanao fotoana ny anarina kajianao le tontolo iainana dia tsy manary an'le zavatra any ivelany ianao de dirisinao iny de amin'ny toerana zay natokana ho an'izany no ametrahana azy zay ne le voalaza eto hoe zay mahatonga an'Andriamanitra teny atao eo anoloanao ane le fitahiana sy le ozony efa atao eo anoloantsika ny fiainana sy fahafatesana ny tsara sy ny ratsy fa ny ten'Andriamanitra safidio ny
fiainana, safidio ny fiainana. Zany hoe miankina misafidy ataon'ny olona zany tompoko ny amin'ny fitantanana araka ny tokony izy an'ilay tontolo, na de efa simba azy, na de efa potika azy. Fa tsy hoe efa rava tany efa rava ty ve de inona ntsony ny heverana an'ity fa de alao potika eo e. Tsy zay le izy. Fa Andriamanitra de mbola tena mametraka tsara mihitsy. Hojerevantsika zay namanadinao amin'ny lohatenao arinao le hoe ho avaozina ny zavatra rehetra. Ho avaozina. Ary Andriamanitra dia tena mbola mametraka foana hoe na de efa potika aza le tontolo, mbola tian'Andriamanitra ho voatahirany le zavatra namboariny, le tsara indrindra, le hatsaran'le zavatra namboariny tian'Andriamanitra mbola ho voatahiry sy mbola voatandrina mandrakariva na de efa potika azy. Zay mahatonga azy miteny eto hoe mifidiana ny fiainana, manaova ny tsara. Sady zay dindao ara jerevantsika ao amin'ny Matthieu 7:12-12. Matthieu 7:12-12. Inona zany no zava-misy ankehitriny? Matthieu 7:12-12. Ary noho ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna dia mangatsiaka ny fitiavany maro. Noho ny haben'ny ina hoe tsy fankatoavan-dalàna. Zay tompoko. Zay namanadinao ny tena fototry ny zavatra rehetra io, fototry ny faharavana, ny haben'ny tsy fankatoavan-dalàna. Misy ny lalàna zay napetrak'Andriamanitra, fa inona nataony olona? Nandika an'le lalàna. Dika an'le lalàna. Sans loi. Ary raha miresaka izy any amin'ny Jaona 1:7-4 dia miresaka izy ny amin'ny atao hoe ota, fahotana zany. Jaona 1:7-4. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ny ota ozy izy no fandikana ny lalàna. De ozy izy ny Matthieu 7:12 no ny habean'ny tsy fankatoavan-dalàna. No ny habean'ny fahotana zany dikany. No ny habean'ny fahotana dia hiamangatsika amin'ny fitiavam-maro. De io le toetsaina le teneniko anao voalaza teo namanadinao. Tena efa mahakivy mihitsy reto amin'ity tany ty. Be loatra ny tsy fankatoavan-dalàna ito. Sady zay be loatra ny fahotana dikan'izany. De rehefa mahatsapa zay zany le olona de na izy hoe de tsisy heverana an'ity tontolo ty tsony, fa de alao potika eo. Sady zay satria efa be loatra ny tsy fankatoavan-dalàna. Tsy manara-dalàna na eny amin'ny lalana na aiza tsisy manara-dalàna. Satria fa le fahotana voalazany eto namanadinao hoe fa ota no ahoana moa le lazainy Jaona 1:7-4 tao? Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. De le ota lazainy eo raha miteny fototra zay nanoratana azy de hoe tsisy lalàna. Anomos ozy izy ny filazana azy. Anomos. Sans loi zany dikany, sans loi. Raha ny tena marina misy le lalàna e. Hatrany amin'ny voalohany mihitsy hoe misy le lalàna e. Sady zay le napetrak'Andriamanitra hoe aza hinanana lay hazo voanisa aza hinanana, lalàna napetrak'Andriamanitra. Fa ny zavatra niseho dikana le lalàna, natao toy tsy misy. Zay le anomos, sans loi. Misy le lalàna fa natao ohatrany tsy misy. De mandeha fotsiny amin'izao ny fiainana. Sady zay de ohatra zay ny namanadinao zava-misy ankehitriny eo. Ohatra raisitsika ohatra zany zao ny amin'ny hoe ny fitandremana ny tenantsika. Misy lalàna anie napetrak'Andriamanitra momba n'io tenantsika io e. Sady zany misy lalàna io e. Hoe mila miala sasatra ny vatana. Sady zay lalàna anie zany hoe mila miala sasatra ny vatana. Mila diovy ny vatana io, mila rano io vatana io, sisisa. Fa inona zavatra miseho? Sans loi. Iverina ohatrany tsy misy le lalàna dia ampiasaina na hoe manao arak'izay tiana atao. Raha ohatra tokony hiala sasatra le vatana de tsy tonga de
tsy atao miala sasatra fa de ampiasaina fo de zay mahatonga anareny hoe ohatra hoe indrina tanora moa zany hoe amin'ny alina raha tokony hiala sasatra lasa aloha mandeha mitady fafinaritana sady zay misy fiatraikany am'le vatany nefa zay avy eo. Izay indrindra zay mahatonga le Matio toko 7:20 hoe hiamangatsika fitiavana maro no ny aben'ny tsy fankataovan-dalàna de misy fiatraikany miaina ny fitiavana sady zay miamangatsika ny fitiavana ka ly zany amin'ny lafiny rehetra le hoe no ny abeny tsy fankataovan-dalàna amin'ny lafiny rehetra io eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny ohatra resaka tokantrano sady zay misy lalàna ane napetrak'Andriamanitra momba ny fanambadiana ny tokantrano sady zany any amin'ny Genesis daholo avokoa ane zany rehetrarehetra zany no efa napetraka any amin'ny Genesis avokoa hoe rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra lasy vavy no namorona anazy dia nametraka fitsipika Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:7 hoe ary noho izany ny lehilahy dia ary noho izany ny olona ny lazaina amin'io fa tsy ny lehilahy ihany ary noho izany ny olona dia andao ny rainy sy ny reniny de ikambana vadiny de ho nofo ray ihany lalàna napetrak'Andriamanitra mahakasika ny fanambadiana fihinana zavatra miseho ankehitriny sans loi tena modina tsita le zay lalàna zay dia manao arak'izay tiana atao ny olona zay le hoe noho ny habeny tsy fankataovan-dalàna rava le tontolo miresaksika le tontolo rava toe-tsaina zany toko toe-tsaina zay zany tena ampitaina amitsika amin'ity fizarana faharoa ty hoe manoloana n'ilay tontolo rava manahoana ny toe-tsaina na hoe inona ny toe-tsaina tokony ananana eo amin'ny fitantanana an'ilay tontolo sy ny famonjena ihany koa de ndao raha amaky ten'Andriamanitra vivitsika mara-paranantsika n'ity fizarana ty Salamo 7:1 andininy fa 7:20 Salamo 7:1 ny andininy fa 7:20 zao ny vakany teny Salamo 7:1 ny andininy fa 7:20 sady tsara ianao no mpanao ny tsara ampianaro ahy ny didinao Davida no tena tsara ianao zizy Andriamanitra io sady mpanao ny tsara zay le Genesis 1:1 ary hitan'Andriamanitra zay rehetra nataony tsara indrindra sady tsara Andriamanitra no mpanao ny tsara de hono zizy Davida inona no fihetsika tokony atao ampianaro ny didinao ao zizy zay le lalàna sady zay ampianaro ny lalànao ao ampianaro ny didinao ao dikan'izay Andriamanitra dia tsy miova raha miteny Baiboly hoe tsara indrindra zay rehetra nataon'Andriamanitra tsy miova tompoko Andriamanitra tsy miova izy ary zay mahatonga ny Davida miteny hoe mpanao ny tsara izy hatramin'ny voalohany ankehitriny mandrakizay fa tsy hoe tsara ny nataony tamin'ny voalohany de lasa niova ratsy na dia manaona le tontolo ankehitriny simba ane le tontolo ankehitriny niova le tontolo fa Andriamanitra manaona tsy miova Andriamanitra tsy miova ao ary amafitsika Malaki 3:1 Malaki 3:1 fa izao Jehova dia tsy miova ary anareo ry tarana Jakoba dia tsy fongana tsy miova o zizy za Jehova asa tiantsika zany ry havana malala zay koa zany mila fantatra tsara namina dinao mahakasika ny fitantanana n'ilay tontolo satria nomen'Andriamanitra ny olona ane izao rehetra zao mba hanjakany sady zay dia le Andriamanitra zay namorona n'ilay tontolo manahoana izy anankiroa le toetra voalazana teo tsara izy ary tsy miova ihany koa izy zay tsara izy ary tsy miova dia rehefa nomeny ny olona lay tontolo mba ho tantanan'ny olona na de efa potika aza le tontolo satria ny olombelona no ny safidy
ny safidy ny fahafatesana n'olombelona, ny safidy ny ozona ny olombelona dia rava le tontolo tsy miova Andriamanitra tompo. Ary dikan'izay rehefa mitantana le tontolo ianao, le tontolo izay tsy anao le izy fa nomen'Andriamanitra anao mba ho tantanana, de azadiny fa le Andriamanitra izay nanome anao an'io tontolo io tsara io ary tsy miova io. De tokony izay toe-tsaina zay zany no ananana amin'ny fitantanana ny zavatra rehetra zay nomen'Andriamanitra atsika, satria fa indraindray oa zany ny zavatra am'seo namana teny hoe raha tsika mahita amin'ny fiainana andavanandro moa zany hoe miova ny zavatra rehetra de lasa miova ko ny toe-tsaina, satria miova koa le toe-tsaina, lasa miaratsy koa le toe-tsaina, satria de arak'izay koa ny asa zay atao de tanteraka mihitsy le ten'Andriamanitra tamin'ny Adama hoe vohozona ny tany noho ny nataonao, noho ny zavatra ataonao de lasa mitondra ozona ho an'le tontolo indray, zay le izy. Dao tsika maka ny Romana 12 ary Romana 12 andininy voalohany sy ny faharoa. Romanina 12 andininy voalohany sy ny andininy faharoa de zao ny vaky ny teny: koa am'izany mangataka aminareo ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velony, masina, sitrak'Andriamanitra, de fanompom-panahy mety ataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady akasitrahana no marina. Mahafinaritra. Misy teny voalaza zao miresaka le toetra n'Andriamanitra le voalazan'ny Davida hoe tsara ianao sady mpanao tsara, satria de milaza voalaza ao le hoe tsara. Inona le tsara ao izy? Sitrapon'Andriamanitra. Amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara zay akasitrahana no marina. Tsara le sitrapon'Andriamanitra. De inona no ilaina mba hamantarana an'izay tsara izay manoloana an'le tontolo rava? Inona no tena ilaina ahafahana mitantana le tontolo rava? De le hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara, izay tsara. Miova amin'ny fanavaozana saina. Izy ty namanadinao manina hoe fandiniana baiboly no ataotsika fa tena fiainana andavanandro mihitsy. Satria ao anivon'ny tokantrano na de eo anivon'ny fiarahamonina keo, de eo anivon'ny firenena mihitsy aza. Mila miova ny toe-tsaina tompo, miova amin'ny fanavaozana saina, miova. Raha tiatsika ho tanteraka le hoe tsara sitrapon'Andriamanitra de miova amin'ny toe-tsaina, fanavaozana ny saina. Fiovan'ny toe-tsaina zany ny ilaina ankehitriny. Hitanao raha iverenako le ohatra zay niraisika teo, ohatra resaka tontolo iainana, de mila rehefa tanteraka le fiovan'ny toe-tsaina de lasa miseho ane le hitantaratra eny amin'ny le fahatsarana izy lasa hita le fahatsarana, satria rehefa ny tsirairay avy tompoko no manana an'izay fiovan'ny toe-tsaina izay de tsy hanimba ny tontolo iainana mihitsy izy ary tsy handoto. Mahafinaritra be naminadinao na any amin'ny firenena hafany eto amintsika moa zany ohatra mbola tsy tena misy an'izay fa misy firenena zay efa ahitana zany fa eny amin'ny eo amin'le tanàna mahadio fa misy toerana zany zay fametrahana ny fako eny. De zao le olona zany rehefa mandeha ka mahita fako izy eo, ohatra hoe potina taratasy mifotra de eo, dia zay le hoe miova amin'ny fanavaozana saina, hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra le tsara. Dia alaina le fako, le taratasy de alatsaka. Zay. Toe-tsaina ane zany zavatra tsy de sarotra nefa mitondra fiovana be. Zay mahatonga na hitena aminao hoe ny tontolo rava no atrehantsika
sy iainantsika ankehitriny fa azo atao tsara ny mitandrina n'ilay fahatsarana zay namoronan'Andriamanitra azy satria dia toe-tsaina no ilaina fanavaozana ny toe-tsaina. Ndao faraparanantsika am'reto ten'Andriamanitra reto ary Isaia toko voalohany ny 7:70. Isaia toko voalohany 7:70. Isaia toko voalohany ka ny 7:70 dia izao nivoaka ny teny: mianara hanao ny tsara dia nio zay rariny, anaro ny mpampahory, omeo rariny ny kamboty, tsarao ny adiny mpitondra tena. Raisiko le fihezanteny voalohany, mianara anao nino sisy? Hanao ny tsara. Zay. Hitanao zay le voalazan'ny Deutéronome 7:30 efa nataoko eo alohanao sisy Andriamanitra ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny ozona, ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Dia eto miteny izy mianara manao ny tsara. Ho voatery tsy maintsy manao ny ratsy ve ianao? Ohatra hoe le teneniko teo hoe mandeha tao amin'ny fiara ianao sisa mihinan-kanina tao any ivelany. Tsy voatery hanao an'izany ianao e. Fa ity teny ity mianara manao ny tsara. Resaka fitantanantsika io a. Baiboly fitantanana famonjena. Satria ao Romana toko 9:17 ary amara-paranantsika azy. Romana toko 9:17. Izao nivoaka ny teny Romana 9:17. Ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Aza manolotra ny tenanareo ho amin'ny ota, zay le tsy fandikan-dalàna. Zay le hoe anomos sans loi, tsisy lalàna. Aza manolotra ny tenanareo amin'ny ota. Raha amboarintsika kely zany zay fihezanteny zay ampifandraitsika dia hoe aza manana fiainana tsy misy lalàna. Zay. Aza manana fiainana tsy misy lalàna. Fa atolory ny tenanareo ho an'iza sisy? Ho an'Andriamanitra. Ho fiadian'ny fahamarinana. Ho fiadian'ny fahamarinana. Niafatra sy niantso zay alefa amintsika zany amin'ity fizarana faharoa ity dia hoe na dia rava aza zao tontolo izay noforon'Andriamanitra tsara indrindra tanam-piandohana izao dia aza diny mbola miantso atsika Andriamanitra hisafidy ny fiainana. Hisafidy ny fiainana. Hanao ny tsara. Zay. Mbola miantso atsika Andriamanitra mba hanao ny tsara. Mianara hanao ny tsara. Satria nahoana? Satria manao n'izy tsara izy. Tsara izy sady tsy miova ihany koa izy. Tsy miova izy no mpanao ny tsara izy. Ny asa rehetra izay ataon'Andriamanitra dia ahoana izy ny Genesis? Tsara indrindra. Dia miantso atsika izy mba hanao ny tsara ihany koa. Satria noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra ny isika. Noforonitsika manana ny endrik'Andriamanitra sika. Dia izay mahatonga n'Andriamanitra miantso atsika hoe mianara manao ny tsara. Mba ho hitena amintsika ilay inona? Endrik'Andriamanitra izay namoronany atsika. Dia noko fa nahalianantsika tsirairay avy zany torohevitra nomen'ny Baiboly izany. Tsotra nefa dia azo ampiarina tsara mitondra fiovana eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Atomboy eo amin'ny tenanao zany atomboy eo amin'ny manodidina, atomboy eo amin'ny fiarahamonina misy anao dia hitanao ny fitahiana hoentin'izany tsy ho anao ihany fa ho an'ny hafa ihany koa. Ndao ary entina mbavaka izany fanarama izany. Enasy vavakantsika. Andriamanitra raina izay ny an-danitro tsy miova ianao ary ny zavatra rehetra izay noforoninao asa ny tananao dia tsara indrindra ary ianao dia mpanao ny tsara mandraka hariva indrindra eo amin'ny fiainana ihany koa. Na dia rava sy potika aza izao tontolo izao noho ny tsy fankatoavan-dalàna na noho ny fahotana dia mbola miantso anay mandraka hariva ianao mba hanao ny tsara satria tsara ianao. Ka mba ho hita eny aminay mandrakariva ny endrikao dia tsy nafany toetranao izany.
ampiasao zahay tompo mba hitantana araka ny sitraponao dia izay tsara sady akasitrahana no marina ny zavatra rehetra izay nankininao taminay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ankasitrahana ny faharetanao naraka ny fandarantsika hatramin'ny farany a minjay fa mbola alinanao indray ny toendidinika ity ny baiboly, ny fitantanana ary ny famonjena. Ankasitrahantsika ny pasteur Andriamparatiana Fanera izay nitondrany zany vaovao mahafaly zany ho antsika mianakavy isaorandreo namina teknisianina izay nanao ny antsio zavatra koa nampifaray antsika. Mandrapijery, mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray.